miaravantsika rehetra any atokantrano a itsika rehetra zay manaraka sy miaintsy tapaka izao fandarana izao ary tonga soa amin'ny andro fahenina ny andro fahenina zay andro amaranantsika ny loha hevitra lehibe anankiray hoe ny safidy ary isorantsika be deabe Andriamanitra satria nanatombontsoa tokoa tsika atao anatin'ny enin'andro a ahafahana ny andoka sy ny aino izany tenin'Andriamanitra zany ary misaotra anareo ihany koa ny safidy anaraka izao fandarana izao ny tompony ho amintsika mandrakariva ary tsy asarak'Andriamanitra amintsika ny fanainy masina kanefa meloha indrindra ny andinetsika indray sy ny resantsika izany safidy zany amin'izao andro vahenina zao a dia manasa antsika hatrany a mba hanondrika ny lohantsika hiaraka ivavaka tsika hiantso ny fanatrehan'ny fanahy masina sy ny fitoeran'ny fanahy masina any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy a sy amin'ny fotsika. Vavakantsika Andriamanitra ankehitriny dia iaino indray ny teninao zahay amatandra indray ny sitraponao zahay ary jery ny lalana zay tianao izoranay indray zay amin'ny hariva ty toroy amin'ny alalana fainanao masina ary izahay meo anay ny fahendrena tompo ahafahanay manana ny safidy tsara eo amin'ny fiainanay korahen'ny teninao zahay dia mino somanatena fa hiasa amin'ny fomba rehetra ao anatinay ianao amin'ny alana fiainanao masina ko dia izany vavaka izany tompo no angatahana sy tononona ny amin'ny ara-tsosy miaraka amin'ny famelan-keloka amen. Araky ny voalazako tery aloha sy tany am-piandohana enin'andro ny fotoana izay iarahantsika iresahana mankasika ny safidy ary androantsika dia marana izany loha hevitra anankiray izany hoe ny safidinao anio izay no miantoka ny ampitsonao ny safiditsika anio izay no miantoka no avintsika ary ny safiditsika anio zay a no miantoka ny mandrakizay atsika raha ny marimarina kokoa ny zavatra ho ataontsika androany zany dia famerenana ireo lesona rehetra zay hitantsika nandritry ny 5 andro tombotsoa ho antsika ny famerenana izany satria indraindray mety misy mandray noty itsika ny atokantrano any indraindray mety tetia tenantena ny vao naharaka izany fandarana izany a dia ilayntsika zany no mamerina azy ireo fandarana 5 zay nenotsika talohan'izao ary ny famerimberenana ihany koa dia mba ahafahantsika mifantoka ahafahantsika mandrakitra izay rehetra efa voalaza tombotsoa zany ny amerenantsika ireo zavatra noresantsika rehetra nandritry ny 5 andro kanefa na dia ireo loha hevitra 5 ireo ary noresantsika androany ho fitiantsika androany dia ametsiaka loha hevitra ihany zany fampitinana zany hoe misafidy ny fiainana mandrakizay misafidy ny fiainana mandrakizay zay zany ilay loha hevitra zay ho resantsika androany nahoana moa no resahana avy hatrany hoe misafidy ny fiainana mandrakizay satria tsika raha lasaina bavy malala isany raha nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao fandarina izao dia nahita fa ny fiafaran'ny safidy rehetra ny andro voalohany dia ny fiainana mandrakizay ny andro faharoa dia ny fiainana mandrakizay ny andro fahatelo dia ny fiainana mandrakizay ny andro faefatra dia ny fiainana mandrakizay ary ny andro fahadimy dia ny fiainana mandrakizay izay no mahatonga antsika zany ametraka ny loha hevitra io amin'ny alalan'ny fampitinana hoe misafidy ny fiainana mandrakizay ahoana ary ilay misafidy ny fiainana mandrakizay dia averintsika zany le loha hevitra kanefa na izany hijery andalan-teny anankiroa tsika ao amin'ny ten'Andriamanitra zay mbola tsy nijerentsika nandritry ny 4 andro iny 5 andro iny zay tsika vao mamitina izay loha hevitra anaky 5 izay jaona toko 5 andininy 420 ahoana zany hoe misafidy ny fiainana mandrakizay raha misafidy ny fiainana mandrakizay ny olona anankiray dia inona no zavatra tokony ataony dia zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io ao amin'ny jaona toko 5 andininy 420 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy satria azy ny teny jaona toko 5 andininy 420 dia zao no voalaza lazaiko aminareo marina dia marina tokoa
eo aloha zany de efa resantsika Jesosy mihitsy milaza an'ity marina de marina tokoa zany ohatrany hoe tiana mafy Jesosy ny fahamarinana zavatra tena efa Andriamanitra izy na de miteny fotsiny ary izy hoe marina efa zava-dehibe zay fa eto zany de mafisin'indro hoe marina dia marina tokoa sady efa Andriamanitra izy no mbola mampiasa izany teny izany hoe marina de marina tokoa de inona le lazainy Jesosy ndao verisika amin'ny Jaona 5:7-8 manao hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy hoelohana fa tafiditra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy zany le ten'Andriamanitra raha lazaina bavy ry-piaino malala isany rehefa Jesosy zany miteny hoe marina de marina ary inona le fahamarinana resahany hoe izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ny ten'Andriamanitra zay entsika nandritry ny 5 andro zany raha tiatsika ny anana ny fiainana mandrakizay raha ho safiditsika ny anana ny fiainana mandrakizay de mazava ny ten'Andriamanitra hoe rehefa enitsika le ten'Andriamanitra de mino izany ten'Andriamanitra izantsika mino izay naniraka Jesosy io nirahana io ary ny mahakasika an' Jesosy no ny resahana ao amin'ny ten'Andriamanitra de raha veritsika kely izy hoe izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay de resantsika eo amin'io mino io satria indraindray mety samy manana ny eritreriny zany mino zany hoe ny mino zany dia mety atao tsenjery hoe mino an'Andriamanitra telo zay ray za nanao an'izao sy nanao an'izao sy nanao an'izao ekena mety azo atao no miresaka an'izany fa ny fanontaniana hoe tena hita amin'ny fiainantsika ve fa mino an'Andriamanitra atsika hita amin'ny fomba ataotsika ve fa mino an'Andriamanitra atsika hita eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra amin'ny fandehanana am-piangonana ve fa tena mino an'Andriamanitra atsika de ndao aloha resantsika hoe fa ahoana moa no mahakasika an'ity finoana ity raha jerentsika eo amin'ny Romanina 10:17 Romanina 10:17 de zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io Romanina 10:17 de ozy izy koa ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny teninan'i Kristy jerefo tsara ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy zany hoe raha miresaka mahakasika ny finoana zany tsika ny olona anankiray zany tsy afaka manana ny finoana mihitsy raha tsy raisina avy amin'ny alalan'ny toroteny na ny tenin'Andriamanitra zay zaraina sala amin'izao zany ary zay toroteny zay nefa de voalazany Hebreo teo fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy izany hoe raha ohatra tsorontsika zany le resaka ny finoana zany de avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona mino zany de mino ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra iray manontolo zay zany le atao hoe mino zay fa ilay mino izay ny fepetra ny azona fiainana mandrakizay le voalaza teo hoe izay mandreny teniko ka mino de azo ny fiainana mandrakizay de ndao ro fitiantsika amin'izay raha zay ny voalaza raha efa naion'ny ten'Andriamanitra atsika nandritry ny 5 andro raha ohatra misafidy ny fiainana mandrakizay tsika de mila mino izany ten'Andriamanitra zany ary manatanteraka izany ten'Andriamanitra izany inavy ary ireo loha hevitra anankidimy zay hitantsika satria ozy ahako hoe ny fiafaran'ny safidy rehetra isan'andro de ny fiainana mandrakizay ka raha mipiraka zany ny safidy androany hoe misafidy ny fiainana mandrakizay tsika de misafidy ny anaiky ireo loha hevitra zay hitantsika teto ny voalohany de hoe mifidy an'Andriamanitra ho andriamaniny ny olona rehetra zany na izany ianao rehefa misafidy ny fiainana mandrakizay ny zavatra ataontsika voalohany aloha de mila mifidy an'Andriamanitra atsika ho andriamanitra tsika satria io andriamanitra io ange ny tompony teny io andriamanitra io ange no tompon'ny fiainana mandrakizay io andriamanitra io ange no nanao ny planin'ny famonjena mba hahatonga ny olona azo ny fiainana vaovao sy ny lanitra vaovao ary ny tany vaovao noho izany miainga avy amin'ny finoantsika n'io andriamanitra io zany ny zavatra rehetra de rehefa jerentsika aloha hoe mifidy an'Andriamanitra ho andriamanitra itsika de hitantsika atao hoe ny olona anankiray rehefa mifidy an'Andriamanitra ho andriamaniny de mila manana fahatahoran'Andriamanitra izy matahotra satria be voninahitra na zany andriamanitra izany ary any amin'ny apokalipsy moa de milaza hoe matahora andriamanitra ka ome voninahitra izy amin'ny zavatra rehetra na mihinana na misotro ninina ataonareo de atao voninahitra andriamanitra zany mila manome voninahitra andriamanitra atsika amin'ny zavatra rehetra rehefa mifidy an'Andriamanitra ho andriamanitra atsika zany de mila matahotra azy ny faharoa de hoe mila manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana tsy ny fahitsiana zay hitaritan'ny mpitarika ivavahana antsika
satria indrindray mety misy mpitarika fivavahana mitarika ny olona ho amin'ny efiny sy ho amin'ny fomba fahitany azy mba hahafahany manana mpanara-dibe lehibe ary mety voalazany ten'andriamanitra rahadio moa zany zavatra zany fa rehefa intsina resahany eto sy ny fahamarina resahany eto zany dia zay tena fahamarina ny ten'andriamanitra ary tena zay lazay ny tenin'andriamanitra ny ten'andriamanitra ry havana ataoko anaty fonosana kely tsy mifanipaka zany fa mifameno io ten'andriamanitra io ary andriamanitra rehefa miteny hoe zao dia zay izy na taloha na ankehitriny na amin'ny ho avy tsy misy teny miova zany fa sitrapon'andriamanitra dia mitovy foana ny manaraka rehefa mifidy an'andriamanitra ho andriamanitra atsika dia mila manary ireo andriamanitra hafa rehetra ireo zavatra madinidinika sy ny favetivety eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga antsika tsy tena nompo an'andriamanitra mety tsy sarin-javatra voasikotro izy io araka ilay nazavaintsika teto fa mety fiainana mihitsy fitadiavana na fianarana na zavatra hafa zay mety manakatsakana atsika tsy hanompo an'andriamanitra ny tianao tenena zany tsy hoe ariana akory ny fitadiavana na hoe ariana ny fianarana na hoe raha sanatria ny vady manakatsakana atsika tsy hanompo an'andriamanitra dia ariana tsy izay ny tianao tenenina fa ny sitrapon'andriamanitra no atao loha laharana milohan'izany zavatra rehetra zany zay no atao hoe misafidy an'andriamanitra na hoe manary ireo andriamanitra hafa rehetra rehefa misafidy an'andriamanitra atsika mahatanteraka ireo tokony atao ireo ny teny fikasana dia tadiditsika va izao andovan'ny fiainana mandrakizay atsika eo amin'ny fizarana faharoatsika dia nahitany hoe mifidy ny tenin'andriamanitra ary matomotsika misafidy an'andriamanitra zany dia mazava ho azy fa tokony fidy ny tenin'andriamanitra ihany koa nahoana moa no izy amin'ny maizy azy fotsiny no safidianantsika fa ny teny zay ho resahany ny sitrapony zay ho velariny ny tokony atao zay ampianariny tsy ho arahantsika dia lasa mandeha ila ihany lay zany ka raha tiatsika ny anana amin'ny fiainana mandrakizay araky ny teny fikasana atao amin'ny fizarana faharoa dia mila mifidy ny ten'andriamanitra atsika ahoana moa zany mifidy ny ten'andriamanitra zany ditantsika ilay tokotelo mamasan'andro zay tsy afaka misaraka ho amin'ny fifidiana ity ten'andriamanitra ity dia ny hoe mamaky miaino mitandrina izany ten'andriamanitra zany araky ny voalazan'ilay apokalipsy sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra amin'ity faminaniana ity ireo zavatra telo zany tsy afaka misaraka fa ny fanazavana tamin'izay dia ndasintsika hoe indraindray tsika dia mahavantana antsika kokoa ny mamaky mahavantana antsika kokoa ny miaino fa ao amin'ilay fitandremana zany eo ny tena tsy vitantsika ary tsy ataontsika kanefa tsy ampy rehefa tsy tanteraka ireo telo eo satria tamin'iny fotoana iny tsika raha ndresaka mahakasika ny tenin'andriamanitra misafidy ny tenin'andriamanitra dia voalaza ihany koa fa misy fiainam-pakatoavana zay tokony ataon'ny olona anankiray misafidy ny tenin'andriamanitra teny fikasana tamin'izay dia tadiditsika ihany koa fa ny fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra atsika raha ohatra ary ka misafidy ny fiainana mandrakizay ianao dia inona ihany koa ny tokony ho ataontsika fizarana fahatelo dia hoe mifidy ny atahotra an'andriamanitra ny voalohany zany hoe mifidy an'andriamanitra atsika ao andriamanitra mifidy ny ten'andriamanitra atsika ary fahatelo hitantsika tamin'ny andro fahatelo dia mifidy ny atahotra an'andriamanitra atsika hitantsika tamin'izany hoe rehefa mifidy atahotra an'andriamanitra ny olona anankiray dia mila mifady izy ny ratsy mila mankahaly izy ny ratsy ary mila manalavitra izy ny ratsy izay mety ho zavatra-dratsy rehetra amin'ny endriny rehetrarehetra na ny fomba fanao io na ny fietreretana io ninoninona io rehefa ratsy dia mila fadiana mila ankalaina ary mila alavirina izany natao hoe mifidy ny atahotra an'andriamanitra hitantsika tamin'ny toko sy andiny zany rehetra zany ary tsy vitan'izay ihany fa nyresahany tao koa hoe makatoa izay voalaza ny tenin'andriamanitra nanao antso ihany koa fa ny olona anankiray zay matahotra an'andriamanitra dia miaina amin'izany fiainam-pakatoavana amin'ny sitrapony sy ny teniny izany ary tadiditsika fa ny teny fikasana tamin'izay fotoana zay izay matahotra an'andriamanitra ihany koa dia andovan'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fizarana manaraka dia ndresaka tsika mahakasika hoe misafidy ny anompo an'andriamanitra ary ahoana io misafidy anompo an'andriamanitra io dia hitantsika hoe rehefa misafidy anompo an'andriamanitra ny olona anankiray dia mila manaraka azy izy mila mitoetra amin'izay toerana izy ary mila manompo an'andriamanitra amin'ny fo amin'ny fanahy mazoto amin'ny fahatahorana sy amin'ny fifaliana rehefa mifidy zany tsika ny anompo an'andriamanitra dia aperako tsara zay teboka faran'izay hoe mifidy amin'ny fanompoana azy amin'ny fo mantolo
amin'ny fo faloratena amin'ny fanahy mazoto zany hoe tsy mizara tokony anakatsakana atsika amin'ny fatahorana zany hoe ny fitondrantenantsika rehefa manompo an'Andriamanitra dia mila mifanaraka amin'izay fanompoana izay koa amin'ny fifaliana ny olona manompo an'Andriamanitra dia tokony ana fifaliana manakariva raha lasy anabavy manala isany ary ny teny fikasana tamin'izay fotoana izay dia ny fiainana mandrakizay eo amin'ny fizarana fahadimy izay vohitantsika omaly dia miantso izy ny amin'ny fisafidianantsika ny tokony anarahana an'Andriamanitra anarahana efa hitantsika ny hoe fanompoana hitantsika ny hoe matahotra hitantsika ny hoe mifidy ny tenina hitantsika ny hoe mifidy anazy ho Andriamanitra fa eto zany dia hoe fanarahana an'Andriamanitra ao anandray zany hoe manaraka an'Andriamanitra zany raha fitentsika ilay voalaza dia hoe miala amin'ny ratsy fanao rehetra ary manao ny soa izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra mila fanetretena ihany koa izany ary mamela izay rehetra manelingelona antsika tsy hanaraka an'Andriamanitra hitondra ny azy fijaliana ary tsy vendarina tsony na inona zavatra mitanga amin'ny fiainana fa mandroso ho amin'izany fanarahana an'Andriamanitra izany raha safidinao ary androany ny anana fiainana mandrakizay dia ndao ho alaitsika manontolo ireo safidy ireo dia ny voalohany dia hoe isafidy an'Andriamanitra ho Andriamanitra atsika dia azo antoka raha lasaina bavy malala isany fa ho azotsika ny fiainana mandrakizay tsy feno nefa zay fa mila misafidy ny tenin'Andriamanitra atsika mila misafidy ny fatahoran'Andriamanitra atsika mila misafidy ny fanomponan'Andriamanitra atsika ary mila misafidy ny fanaranan'Andriamanitra atsika rehefa manana izay safidy tsara zay tsika dia zay raha atao hoe misafidy ny fiainana mandrakizay satria ny teny fikasana ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy roapolo izay maranantsika anazy dia zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io Jaona voalohany toko faharoa andininy fadimy amby roapolo dia izy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay ry havana zany ny teny fikasana lojika ho azy moa rehefa misafidy ny fiainana mandrakizay nge ianao dia ny teny fikasana ho azonao zany dia hoe ny fiainana mandrakizay fa meloha ny azonao zay teny fikasana ny fiainana mandrakizay zay dia tsy maintsy manaiky ny safidy ireo teboka dimy izay noresantsika teto itsika ka eto ampamarana raha tsy bavy malala isany dia miantso atsika ny ananantsika safidy satria raha veritsika ilay tana voalohany safidy tsara io tena ihany koa raha veritsika ilay tana mpiandohana dia zao miavaka amin'ny zavaboary rehetra ny olombelona nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy izy na misafidy ny ratsy na misafidy ny tsara ary tatiditsika ndrazambetsika tamin'izay fotoana zay fansokafan'Andriamanitra teo ao anatrehany ny safidy mahakasika an'ilay azo izay fahalalana ny ratsy ny sara ny ten'Andriamanitra tamin'izay fotoana zay hoe aza hinananao zany azo eo ampovoan'ny sa zany fa ny rehetra dia azonao hinanana ary tamin'ny kely foana no namadian'ny satana anazy mba nysitomany any sainy efa dia io satana hoe ayve efa hoy izy Andriamanitra taminareo hoe aza hinanana ny azo rehetra kanefa ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoe azo hinanana ny azo rehetra afa-tsy ny azo eo ampovoan'ny sa tamin'izay fotoana izay dia latsaka atao anatin'ny fakam-panahy ireo razambe antsika dia izy ny ten'Andriamanitra hoe ditany-draha vehivavy fa tsara ho fihinana matsiritra izany azo zany ka dia nalainy ry hava manala isany amin'ny fomba fijeren'ny olombelona mety tsara ilay safidy fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany amin'ny fomba fijeren'ny olombelona mety mahafinaritra n'ilay misafidy any lalana anankiray na ny zavatra anankiray kanefany tsy sitrapon'Andriamanitra izany ka raha isafidy ihany tsika dia safidy io izay sitrapon'Andriamanitra satria izay rery ihany no mitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra nitantsika tsirairay avy ka hivavaka ho anareo mba hahafahantsika manapa-kevitra marina tsy hanaraka fotsiny izay fandarina zay fa fanapa-kevitra tsara dia ny anana safidy tsara ho amin'ny fiainana mandrakizay amen hivavaka tsika tompo Andriamanitra ilay Andriamanitra mpahary lanitra sy ny tany ilay Andriamanitra izay nahary ny olombelona tamin'ny fomba manokana ka nanome ny olombelona ny fahafahana mifidy ianao no iantorahanay sy anteranay ary anonanay izao vavaka izao
mba mandranao fo sy amelanao ny elokay ny amin'ny safidy ratsy rehetra zay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao ndritry ny lasa misaotra noho ny amin'ny fotoana rehetra zay nomenao anay tamin'izao takariva izao tao anatin'ny eninandro misaotra satria fantatray fa te hanoro lalana anay ianao mba hahafahanay misafidiny tsara misaotra satria ny teny fikasana mahakasika ny safidy rehetra dia ny fiainana mandrakizay ary ny fanirinay tompo dia ny mba azona izany fiainana mandrakizay zany ka ny fananao masina anie anampy ny isambatan'olona anampy ny isatokantrano mba hahafahan'ny misafidy ny safidy tsara ka andova izany fiainana mandrakizay zany tompo ray tsara indrindra raha tory zay amty alina ity dia aoka ny toromasom-piadanana anie ho aminay tsirairay avy ary ray fo zay maraina ny fananao masina no ibitsika sy asa aminay mba hahafahanay mitazona izany fanapa-kevitra ny amin'ny safidy tsara izany tonona ny vavako ny aminaran'i Jesosy amen. Misaorantsika rehetra ny amin'ny fiarana tamin'ity andro fahenina ty ametraka ny veloma mandra-peona aminareo ny tenako zay eninandro zay no niarahantsika fa izao ny fandarina isaiky ny ariva sala am'izao dia mitohy foana mety mpanompon'Andriamanitra hafa indray ny mitondra loha hevitra afaka dia manasantsika hatrany na iza hitondra zany loha hevitra zany ny akaton'ny ten'Andriamanitra sy ny hatsaran'ny ten'Andriamanitra zay ny tokony hisarika atsika sy safidianantsika anaraka izao fandarina izao tsy tapaka isaiky ny amin'ny eninariva ka dia ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika tsirairay avy ary ny teny rehetra zay fampizarana isan-kariva amin'ny fotoana tsala am'izao dia tondra fahasoavana amin'ny ara-panahintsika hitombo zany ara-panahintsika zany ary tsenan'i Jesosy ampifaliana amin'ny rao lanitra atsika rehefa ho avy izy amin'izay fotoana zay dia mirary soa mandra-peona ho any amin'ny tokantrano tsirairay avy.